Mivavaka isika rehetra. Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masina misaotra anao zahay fa menao zao tolakanjo zao aneo ny talenta maha katelemo anay. Ary entinao mitanila eto amity toerana ity zahay avy amin'ny lafy valon'ny nosy antony manakambara aminay ianao. Koa dia engany Jesosy mba ho ny tena anton-dia aty zay ndanianay vola mankarena, ndaniana fotoana asa manjaharaha samy hafa engany mba tsy ho faty antoka zahay. Fa raha sady lany vola mankarena zahay no tsy mitonja vatsin-dalana ho an'izay tsy nandeha dia veromaina niezaka nataon'ny fiangonana tsirairay handefasana anay. Ambony za rehetra zany dia mangataka ny hery avy aminao ampifankaty anay. Fa nay zahay koraly iray trano aza dia miady ary miasa mafy ny pitarika ny mandamina ka tsy nalefa ty hanao king boxing zahay na hiady ifamono fa nalefa hitory ny anaranao eto Mahajanga. Koa dia petsaka aminao feno izay rehetra atao eto voninahitsy ny anaranao. Dia mitahia manokana ireo ray aman-dreny mikarakara ity zaika be ity. Naranao Jesosy avy any Nazareta nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay nomena anay otoriana dia ny filazantsarany zao natoko fa 7 ny 7 dia tsara raha vakina amin'ny 7 hatramin'ny 3 zao natoko fa 7 ny 7 hatramin'ny 3 mivaky toy zao amin'ny anaran'i Jesosy. Manamasina azy amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana tahaka ny nanirahanao ahy ho amin'izao tontolo izao no mba nanirahako azy kosa ho amin'izao tontolo izao. Ary ho an'ny reto no hanamasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinanao azy. Nefa tsy ho an'ny reto ihany no angatahako fa ho an'izay rehetra mino ahy ho an'izay rehetra mino ahy koa no ny teniny mba ho iray ihany izy rehetra tahaka ny tahaka anao iray ato amiko ary zaho koa ao aminao mba ho ao amintsika koa izy mba hinoany izao tontolo izao fa ianao no naniraka ahy ary nomeko azy ny voninahitra izay nomenao ahy mba ho iray ihany mba ho iray izy tahaka ny mahiray antsika. Izaho ao aminy ary ianao ato amiko mba ho tanteraka ho iray izy mba ho fantatsy izao tontolo izao fa ianao efa naniraka ahy sady efa aty azy tahaka ny tiavanao ahy. Amen. Ray masinao masinay fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Nisy toroteny tao Ankaramalaza aman-jeny anankiray nanontanian'ny misionera, nao ho ity misionera ity, ianareo ve zanaky mamaneny lava? Dia namaly ilay dokotera Ngezalahy ray aman-jeny ato amin'ny FLM, zanany zahay tsy zao mirahalahy ve nisanareo? Mbola namaly ihany ray aman-jeny pastora. Eka. Dia nanontany nizay ilay misionera, ka manao hoana ianareo teo ambany saoky mamaneny lava no miady tsy mifanaraka mifanjamatra? Dia namaly ilay ray aman-jeny pastora, tsy atao mahagaga zany tompoko, raha izahay zanaky mamaneny lava no miady. Ianao misionera ve tsy ianao no nitondra ny baiboly aty Madagasikara? Eno ilay misionera, tsy hitanao ao anaty soratra masina ve fa niady ne ireo apôstôly 12 ireo e? Dia nangina ilay misionera, niaiza no ambony, ny eo ambany saoky mamaneny lava ve sa ny eo ambany saoky Jesosy? Fa nisy apôstôly niady izay ho lehibe ao an-danitra, niady voninahitra, ary raha misy mampiady ny fiangonana dia eo amin'ny fifidianana. Tsy tompony tena nitsony ny fiangonana rehefa hisy ho fidina ary soforma ny vavaka atao, fa tsy tena izy. Efa vita ny plan, efa vita ny kajikajy, dia hivavaka isika daroka bomba no atao, von'olona mandehandeha izany. Eto ny texte izay anjarantsika, vavaka nataon'i Jesosy amin'ny mpianany mba ho iray ihany.
efa tsy vahiny an Jesosy fa hitsiady raha vao miala izy. Ho ady teo premier ministre ery Petera moa tsy hay ny toerana misy azy, teo ministre ny Jono, teo premier ministre tsy hay, teo ministre ny filaminana anatiny satria haingana indrindra ny tanany rehefa hampiasa sabatra. Tea ho azy aby zany se zay araka ny fitenina eo atsimo ao zay, tea bory tea manantsifa zay. Ka nivavaka Jesosy eto mangataka fahamasinana, ary raha ity texte zay nomenanay 2:20, ary ho hanamasinako ny tenako mba hanamasina ny fahamarinanao azy. Ahoana izany Andriamanitra mangataka fanamasina ny tena izany? Ady hevitra tsy vitavita izany raha ireo mpandalina Baiboly no mandinika azy. Andriamanitra mangataka ny tenany ho masina, mbola tsy masina ve izy? Mbola tsy ampy ve ny fahamasinany? Niataky nampianarin'ny tompo de milaza hoe rainay zay ny an-danitra de ino ny tohy? Ho hamasinina niny anarana, mbola baraingo koa zany. Fa Martin Luther ihany no mamaly azy. Andriamanitra zany hoe Martin Luther dia efa masina ho azy raha, fa mangataka amin'ty hataky ty sika mba hagnino? Ho masina eo amintsika koa izy. Ny tao amin'ny testamenta taloha raha mijery ny boky Dimy Mosesy sika, tsy mahazo miditra ao amin'ny masina indrindra ny mpisorona raha tsy fafazana raha ny vady aman-janany, ny fianakaviany manontolo, fafazana raha ny tenany, midio amin'ny alalan'ny raha. Izay vao mahazo miditra ao amin'ny masina indrindra, izay vao mahazo manao raha mpisoronana. Fanamasinana tena misy fotoana lavalava anatanterahana izany. Ity Jesosy ity tsy rahambiby no azy fa ny rany mihitsy, ny rany mihitsy. Ny texte anjarantsika eto dia fangatahana fahamasinana. Na io batisa atao Jesosy io tsy ho azy fa ho antsika, tsy hoe mpanonta izy ka atao batisa, ary na ny vavaka ataony eto dia izay. Ka ho antsika Katelem tonga eto amonjy ny Zaikabe, mbola misy ady ve ao aminareo? Araka ny teny omaly, misy miady feo, misy miady na ao an-tokantragno ao mialy avao koa nan'izay. Sahirana ny ray aman-dreny mpitarika mandamina, tsy nentineto hiady isika, toeram-pamelan-kelo kaneto fakatiavana. Tsy midika izany hoe tsy hisy ny disadisa. Hoy ty ray aman-dreny anankiray, ny olona anankiray hoy izy raha tsy tezitra dia sampona. Sampona zany nao zay raha aby mety ama ho aby, tsisy raha mahabosika azy, tsisy raha mahatezitra azy, mandeha ho azy ny fiainany. Na ny soratra masina de fa mahalala io de niteny izy hoe tezera fa aza manonta. Ary misy koa teny hoe dia tezitra Jesosy ka niteny hoe mbola misy ao amin'ny anaran'i Jesosy ao amin'ny toetrany toetra tezitra. Ka ny olona anankiray raha tsy tezitra dia misy fahabanganany ao aminy, fa tezitra amin'ny lalany, tezitra amin'ny zavatra amin'ny antony. Zay tsy mitovy ny atao hoe masiaka sy ny atao hoe sarote, samy hafa io. Ny anankiray masiaka, ny anankiray sarotiny. Logika ny olona anankiray raha sarotiny, misy zavatra tsy mety mahasarotiny azy. Ary maro amin'ireo mpitarika ireo no manana toetra tahaka izany, ray aman-dreny tokoa izany. Verimberoneto hoe mba ho iray ihany izy rehetra. Ary io no raha tononkira zany ty de refrain, raha ny tononkira io vavaka fampiraisana, vavaka nataon Jesosy hiraisantsika. Ka de engane isika rehetra izay tonga eto anana firaisam-po. Fa na dia nahary zao tontolo zao Andriamanitra de tsy niteny hoe andeha aho, fa niteny hoe andeha isika. Pluriel de majesté, resaka fifanajana ao anatin'ny fiarahamiasan'Andriamanitra telo izay iray. Ka raha misy mihevitena hahavita asa irery de mamono tena izany olona izany. Zay
raha izay pastora zany sady mitory-teny mampanjay ny fanasan'ny tompony mitendry orga milomay aty milomay aroy de tsy mety. Ilainao amin'ny asan'Andriamanitra ny fizarana anjaikitra. Zava-dehibe amin'ny mpitarika anankiray raha mahay mizara anjaikitra amin'ny fiaraha-miasa. Ho antsika izay mamonjy izay zoakabe zao, zava-dehibe ny fahamasinana takina amin'ny olon'Andriamanitra izany. Ary zay mahatonga ny vavaka rehetra etseroa mitaky fahamasinana. Ary mila mitanjina isika fa misy mpanelingelina io. Misy mpanelingelina ianao manomboka androany aho Jesosy. Lava manomboka androany avao, tsisy arrivé. Lava manomboka hiany. Mba masimasigny 3 minutes de lavo injay. Vavaky injaiky manomboka androany aho Jesosy. Tsisy tohiny lay manomboka. Io no mahanofo anao. Fa hoy Dada Germain zay, efa nodimanjy izy, aza omena ondana malefaka hiondanany hoy izy devoly. Mianara manjesy koa, mianara miady. Raha olona mpanao arts martiaux, raha tsy ampy entraînement, nisy aderantany fakomaly maty sur place ilay solotegna malagasy. Tsisy misovera, koa anankiray ihany ta. Tsy haiko na kickboxing izy igny na boxer. Maty eo ambony, maty eo noho. Ilana fanomanantena ny olona hiatsikady. Raha compétition, isika mino dia miatsiky compétition isanandro, isa minitra. Ary hoy Martin Luther, zao nyteneny Martin Luther, tsy avelan'Andriamanitra hanao repos aho izy, fa anaterany ady isa minitra eo amin'ny fiainako. Ary agnisan'ny trasy anankiray nahafaty an'i Martin Luther dia maty areti-po izy, misy gros cœur tao aminy. Nandalo fanenjehana nandrisy ny fotoany nanaovany ny asan'Andriamanitra. Na de izany aza de mbola niteny Martin Luther hoe na ny seza volamena ny amperora hoy izy tsy ataloko ny polopitsa hazo fitoriako teny. Na ny seza volamena ny amperora manambara ny toerana misy anao izany. Mety misy mieritseritsy hoe izaho tsy mpiandry fa koraly, izaho tsy pastora fa koraly. Vocation manokana ho anao io, ary maro ny olona hoentinao any an-danitra. Ho presentevanao amin'ny Jesosy amin'ny tononkira nataonao. Fiantsoana manokana mahaleo tena koa ny mahakatelemo anao. Aza misy miala amin'izany, na dia misy fanafitohinana ny ao. Fa efa nanaovanao hoe ny tompoko teo amin'ny alitara io. Fiantsoana manokana, mavesa danja manokana. Io mahampihiranao io. Ty misy tantara anankiray amaranako zao tenin'Andriamanitra zao. Tantara malaza ary efa miely ty tantara ity. Tao amizay kakely Ambovombe dia nisy izany tantara izany koa. Nisy madamo anankiray tao agnaty tokantrano izy, dia ao anatin'ny tokantranony misy lavaka bibilava. Lavaka bibilava zany ao. Dia nijereny misy menaranany ao. Dia nangalaky biscuit izy dia nipotepotehiny. Nararany tao anaty lavaka ao. Nararaka ao isanandro, maraina atoandro hariva. Dia rehefa lasa ny fakazatsa izy sy ny menarana dia niakatra avy ao amin'ny lavaka ilay bibilava. Dia natoritory teo ambony kidory. Niaraka matory sakahariva. Tena ny fakazatsa be. Dia ilay zanadahiny, zanakalahy tokana io madamo io tsy noraharahainy tsony. Fa ilay bibilava tsy nataony ambanin zavatra. Karakarainy, arahiny tsara, jereny fahasalamany sy ny sisa. Indray andro lasa natavy be ilay bibilava. Indray andro dia narara, tsy mety sakafo. Dia nagnafatsy dokotera ambiby izy. Tsisy manaiky ho tafiditsao dia dokotera reo. Hijery ny tsy fahasalamany ty bibilava ity. Fa 3 andro tsy mety misakafo. Sahirana izy. Nitety toerana misy mpitsabo biby. Tsy avy ao zahay te sindatiri. Nisy mba nijery ihany. Dia nisy ray aman-dreny antim-panahy anankiray nandalovany. Zaho reky sahirana fa i biby koa tsy mety mihinana. Tsy haiko ty anto. Dia
ino biby ohatra sy ray aman-dreniny menarana tsy avy ao raho fa tonga avao magnazava azy de hitanao hoy ilay ray aman-dreny antom-panahy mahatonga io biby lava tsy mety mihinagna io mitokona izy manao grève manokana de mody manao noana ao anatin'ny 3 andro izy fa 4 andro hitely nanao amizay rehefa noana zay de avy ajagny de miala io tragno io anao kay ho raiky zay aleo raho miala io biby lava io de niala izy de tsisy hatelinay biby lava ny démission nanampaka fihavanana tena tongavana ry kristiana de zao maro ny kristiana manesy boky mpiangonana midémission amin'Andriamanitra fa tsy midémission amin'ny aranofony tsy mametsa-pialana amin'ity nofo ity fa rehefa misy zavatra amina fotoanazy de ingo le boky io le vola iala raho zay tsy hafa le biby lava izay tezaintsika fa ity nofo ity zay zavatsy tiany hoanina omegna avokoa tezaina tsy hafa lay zanakalahy tokana fa le ny tompoko nataonao teo mibatisa tsy raharahaina io amin'ny farany de hitelinanao any amin'ny fiaina tsy hita raha tsy mitandrina isika bebary kristiana mbola tsatsa zao andosiro io biby lavanao io andosiro de maneke fakatiava fandefera fa hoy ny vavaka nataon Jesosy mba ho iray hiany izy rehetra tsy azo itoeran'ny olona tsy miray saina ny paradisa mbola misy miteno ambe hifanjona ho avy an-dagnitsao tsy dojozo lagnitsy zao hifanjo ndaty mialy ny olona mifamela heloka ny mifanjo am'zany fakahita am'zany paradisa zany onaitsany eo n'Andriamanitra re zanaka ary fanahy masina zay fahazatra amin'ny taloha indrindra ko manjak'izay amen. Victoria, Luanda, Mama,